mbola hijana ao anatin'izay fanasongadinana ny kolotsaina malagasy izay ihany isika isany etsika izay tanterahana amin'ny volana aogositra ho avy izao anasongadina ary ampisandratra ny kolotsaina Betsileo ity etsika ity. Miandanja amin'izao fotoana izao ny kolotsaina malagasy eo anatrehan'ny kolotsaina vahiny izay tsikaritra fa mahazo vahana tokoa. Ho fiarovana izay indrindra ny kolotsaina Betsileo dia mikarakara hetsika ara-kolotsaina maimaimpoana antsoina hoe festival Betsileo Mirenina ny fikambanana Betsy Group nisy voalohan'ny volana aogositra ho avy izao etsy amin'ny ANSCB Flo. Saika aompana amin'ny fampiroboroboana ny kolotsaina Betsileo avokoa ireo fanentanana mandritra ity festival ity. Izy ity moa dia araka ny maho tsy mitarona amin'ny agnaran'ny Betsileo fa mitarona amin'ny maha Betsileo dia entina hanehoana ny kolotsaina maha Betsileo ahy anay zay tahaka ny toy ny manahony sokela, ny tsidika, isy ao ny totovary sasatsa, isy ao ny zafindraony, ny karazana horija, ary isy ihany koa ny fanehoana ny kidodo izay dia mampiavaka ny kolotsaina maha Betsileo. Ity festival Betsileo Mirenina ity moa dia hoentan'ny Francis Turbo ka marina fa tsy misy vidim-pidirana ity Betsileo Mirenina izay karakarainay Betsy Group ity. Mahatratra 500 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpikambana ao amin'ny Betsy Group ary 100 any ivelany. Ahitana avaram-pianarana, manambonihitra ambony, mpandrarahara toe-karena ary mpianatra ny mpikambana ao aminy.